La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny vaovao. Nametra-pialana amin'ny toerany irandrena solobrisy izay ministry ny arenan-kibonitany androany nitondra fanazavana mahakasika raha mahakasika azy ny tenany nandritry ny izay fanambarany izay nambarany ihany koa fa nametraka plainte de réserve izy mahakasika ny fiparitany vaovao tsy marina. Fanamboaran-dalana miisa 450 no vita na andalam-pahavitana na andalam-pahazahoana famatsimbolona tao anatin'ny roa taona sy tapany teo anivon'ny ministeran'ny asa vavety. Itony asa rehetra raha nambara ministra vaovao. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampiasana ny fitondrana ny trosa avy amin'ny mpiara-miombona antoka samihafa. Isan'ny notsindrin'ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes izany. Mbola ray apadimina amin'ny trano fonenana tombanana ny miorina anatin'ny boribory tamin'ny 5 eto andrenivohitra no voaisa amin'ny alalan'ny tetikasa fanitrana trano 124 hatreto. Manomboka hita soritra ihany koa ny fiova endriky ny tokantrano malagasy sy ny tao-trano amin'ny ankapobeny. Maresaka iraisam-pirenena telo no maty varavakely ny ampoly no irona raty. Io no isa hatreto taorian'ny fetsiketsehana nataon'ny ampoly androany tany Kaboul manohitra ny fitondrana Taliban izy ireo. Nanditeny no avy hatrany. Fanaritra tompoko lasa tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny politika avy hatrany no anombotsika ny vaovao dia nametra pialana randrena solobrisy izay ministry ny arenan-kibonitany tamin'ity androany ity nitondra fanazavana mahakasika ny raha mahakasika azy izy nandritra izany. Nambarany ihany koa fa nametraka plainte de réserve ny tenany mahakasika ireo fanamparitana vaovao tsy marina fanampanazavana. Taorian'ny fanendrenay ho ministry ny ressources stratégiques sy minina tamin'ny 15 aogositra 2024 dia niarana hita ireo fanaratsiana maro miparitaka teny amin'ny tambazotra réseau social Facebook izay momba ny tenako. Hatramin'izay aho hatramin'ny fotoana iny dia tsy niteny mihitsy kanefa noho ny fiodonany raharaha misy sy ny fiovany tantara dia naika hitondra teny fanazavana misy kely ny tenako etona. Eny tompoko marina fa nisy tokoa ny raharaha-pitsarana izay nataon'ny tenako tao amin'ny tribunal première instance Tananarivo tamin'ny taona 2024. Fa kosa ny zavatra adinon'ireo plaza sy manaparitaka ny vaovao eny amin'ny tambazotra dia efa afaka madiodio ny tenako tamin'izany fitsarana izany tamin'ny taona 2024. Kanefa noho ny fitadiavana ny filaminana eto amin'ny firenena dia tiako ny mampafantatra antsika etona mpiray tanindrazana malagasy fa manomboka anio 17 aogositra 2024 anio dia avy nametraka aho ny taratasy fametra-pialako eo amin'ny gouvernemanta. Izany hoe manomboka anio dia tsy ministry ny minina sy ny ressources stratégiques intsony ny tenako. Tiako etona nefa izany ny milaza amintsika manao ireo fanaparitahana an'io fanaratsiana eny amin'ny tambazotra io izany fa nametraka ny plainte de réserve ny tenako miaraka amin'ireo mpisolo vavako. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo ihany koa dia fanamboaran-dalana 450 no vita sy andalam-pahavitana na ihany koa andalana fahazahoana famatsimbola tao anatin'ny roa taona sy tapany teo anivon'ny ministeran'ny asa vavety. Itony asa rehetra raha nambara ministra vaovao misy larana ary zao.
Miisa 7 amby 30 ireo asa fanamboaran-dalana efa mandeha, 7 kosa ireo tetikasa fanamboaran-dalana efa nahazona famatsim-bola ary asa miisa 9 no andalana ny fahazoany famatsim-bola. Izay raha nitombana ny roa taona sy tapany ny asa vita teo anivon'ny ministera ny asa vaventy. Atsimo dia lalam-pirenena fa 5 ans Ilbe Voimara efa mandeha ny asa. Ny lalam-pirenena fahenina moa nanovana Afanambia tamin'ny fotoam-pirenena dia efa orinasa Pôlasy no manadateraka azy. Ny lalam-pirenena fahadimy mandeha Soaneranivongo mandeha makany Mananara dia efa ny orinasa Witek ihany koa manadateraka azy. Efa tokony alomboka izy ary manatena nao ametraka ny vato fehizorana angamba. Ny lalam-pirenena fa 4 amby 7 dia hotsidianareo sy Andriamatoa amin'ny herinandro ty efa mandeha koa ny asa ary efa inona angamba fa tokony vita ao anatin'ny fotoana fohy. Ny mialatsiny amin'ny lalam-pirenena fahadimy sy no hidoroka efa tsy miteko. Lalam-pirenena fa 3 amby 7 dia ny orinasa CRPC CMATP manadateraka azy ihany. Misy fahatarana le izy satria tsy tanteraka araka ny tokony izy ny fanatanterana ny asa ny analizy hatramin'izay hatramin'ny voalohany Twitter ka raha ohatra tsy voara-maso tsara dia miverina amin'ilay olana taloha reny zany hoe natao fotsiny izay afitrany le tetikasa dia simba rehetra avy eo. Ny lalam-pirenena fa 12 miainga any farafangana miainga Vangaindrano araky tonga ny Atsimo dia efa mandeha ny asa natao mitolobity tamin'ny herinandro teo fa dia amboarina 5 kilomètre miala amin'ny Vangaindrano miaraka amin'ny poan'ny tetezana Manavondro sy ireo tetezana folo rehetrarehetra dia efa financé eo anivo ny Banque africaine de développement. Ny lalam-pirenena fa 3 amby 10 izay isan'ny tena ampiarahana ihany koa dia efa n'orinasa Witek no nahazo anazy fa dia miandra ny fikatombohan'ny asa zany zao. Miara ny lalam-pirenena fa 5 efa hitantsika an'iny koa fofaritra ny Mosiny efa tafakatra 20 ny asa amin'izao fotoana zao dia ny orinasa CRPC sy CR18 manatateraka azy. Misy ny fitohizan-draha-panjakana dia ny kely zay zahana vitan'ny anankiray dia misy manateny zay fa mba hotohizan'ny orina mba ho bebe kokoa ka amin'ny farany secteur farany mandana Andriamatoa Filotsika voalohany mba hahita tena fiovana lehibe amin'ny sehatra ny asa vaventy sy ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Isan'ireo tetikasa ho avy ihany koa ny famatsim-bola $400 avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Vola entina manao ny fanatsarana ny lalana eraky Madagasikara. Laza kosa ny minisitry ny asa vaventy vaovao fa mizara roa mazava tsara ny teboka fanohizana ny fanatsarana natao eto anivon'ity ministera ity. Fanamafisana ny fangaraharaana amin'ny tolobity sy ny fisafidianana ny orinasa mahazo izany, eo ihany koa ny fanamafisana ny fanajana ireo fenitra takin'ny ny asa fanamboaran-dalana. Noresahany manokana tamin'izany ny mikasika ny vola ananan'ireo mpanao lalana amin'ny fanjakana. Rariny angamba raha ohatra ka mba omena sehatra koa ny gouverneur andeha anaramaso an'ireo asa rehetrarehetra izay natao tamin'izay cadre na fond routier zay. Manao an'izay ny gouverneur ankehitriny miandry ny valintsika ampitahaina ny valin'ireo zavatra rehetrarehetra reo dia atolotra amin'ny filoham-pirenena ary ampahafantarina anazy ny zava-misy. Dikan'izay miandry fotoana fohy ary angatahana amin'ireo olona reo izay efa ataoko hoe fahandrasana nandritra an'izay fotoana ela zay fa ho afainganina ny fanaovana an'izay fitiliana zay sy fahazona an'ireo valin'ny asa nampanaovana an'ireo gouverneur reo dia mino afa amin'ny filoham-pirenena dia mitsinjo tanteraka ny mpandraharaha malagasy ary mijery izay tombotsoa ho an'ireo mpandraharaha malagasy reo. Namafy ny tokony hamahany izay olany fandoavam-bolan'ireo mpanao lalana ao anatin'ny fond routier izay ihany koa ny ministry ny asa vaventy teo aloha. Andesy lahatra mba hamoahana mba hisoniava ny prime ministre sy ny filoham-pirenena ny volan'ireo olona ao anatin'ny fond routier fa tsy naresy lahatra izay dia ianao angamba mety maharesy lahatra kokoa vaovao monsieur le ministre
fa malagasy toatsika no misitraka an'io vola io dia tena miditra ao anatin'ny fahasahiranana mihitsy tena ho anay tsy hovahanay le izy dia ianao ngamba mety mamana azy. Raha tsy ivina ny lalam-pirenena faharoa, fahafito, fahaefatra amby efapolo, fahaenina sy ny fahatelo amby folo no isany iompana ny fanohizana ny fanamboarana ny lalam-pirenena eto Madagasikara. Izana raha ny fanazavana trany ny ahavitana ny asa rehetra amin'ny alohan'ny fepitaona ny fanarahana. Totosa androany tetsy anosy ny fifamindram-pahefana teo amin'ny minisitry ny asa vaventy teo aloha, Ajo Andriananarivelo sy ny minisitry ny asa vaventy vaovao Hatrefindrazana Jery. Nanatrika izany ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny, minisitry, solombavambahoaka ary governora isan'isany. Fananame ny heviny mahakasika ny fanohizan'ny fandraisana ny andraikitra amin'ny maministry ny fanajariana an-tany sy ny fananantany azy ihany koa ny ministra Ajo Andriananarivelo tamin'ity androany ity fanampanazavana. Fahafantarako azy ngamba tsy misy hoe isan'ny fanarahana amin'ny fiarahana ao anatin'ny gouvernement fa tsy andraikitra ny anendrena ny ministra rehetrarehetra. Tsy ngena tsy mitombo le izy fa nilazako anazy fotsiny hoe andraikitra le raisina dia eo zany netreketin'ny filoham-pirenena no hoe andraikitra tantany izay olona vao amin'ny antoko malagasy miaramiainga dia hatrehana. Izay tsy any amin'ny isany zava-dehibe fa any amin'ny résultat ny izay asa tokony atao no matesana araka be voalaza teo eny ny fampitaizana anatin'ny antoko dia hoe rehefa misy andraikitra omena dia manao izay asa zay araka ny tokony ho izy ary indrindra faran'izay afaka rehetrarehetra satria araka ny voalaza namana ministra teo tanindrazana melonana dia ny fanatanterahana zay ny zava-dehibe. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia tsy mandeha araka ny tokony izy ny fampiasan'ny fitondrana ny trosava amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa. Isan'ny notsindrin'ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes izany Yves Richard. Mibaribary ny tsy fahaiza mitanta ny fanjakana ny trosava amin'ny mpiara-miombonantoka isan'ny tokony hoy ny teo anivon'ny CCOC indrindra tao anatiny amena ara-pahasalamana. Isan'ny notsindrina izy ireo manokana ny fampiasana ny dette non concessionnelle izay tsy tokony ampiasana amin'ny sehatra tsy mamokatra. Ny hitanay zany tatoato hoe lasa mampiasa vola amin'ny dette non concessionnelle tsika amin'ny zavatra heverinay hoe tsy mifanandrify tsy tokony hoe ampiasaina anazy. Teo moa zany ohatra le hoe mindram-bola ho an'ny sehatra fahasalamana ny fanjakana ary mindram-bola amin'ilay filazana hoe non concessionnelle. Nefa na ny fanjakana mihitsy ny ao ny mpikirakira an'izay resaka dette izay dia efa miteny tsy tokony sehatra tsy mamokatra no hanaovana an'izay dette non concessionnelle izay. Tafiditra anatin'ny fitakiana ny mangarahary indrindra ny mahakasika ny fampiasam-bola. Amin'itony adisika ataon'ny CCOC isihan'ny fampafantana mazava ny fitantanana ny vola kirakiray ny fitondram-panjakana malagasy. Na le emprunt concessionnel koa moa zany mametraka fantaniana tokoa zay hoe na tiana na tsy tiana vola foana io ary tsika olom-pirenena no andohan'izay vola izay. Inona marina le tamperana azontsika amin'izay hoe findramam-bola izay mbola tsy mazava aminay izay. Dia izay ny anisan'ilay takinay any amin'ny fanjakana hoe sao dia mba tokony misy sehatra afa-tsika mifandinika hoe avy aiza ilay vola atao inona marina ilay vola dia ahoana no afa-tsika mandrefy hoe misy vokatra na tsisy vokatra. Ankoatra ny fanazavana ny olom-pirenena mahakasika ny tokony hitantana ny fanjakana ny famatsim-bola na trosava amin'ny mpiara-miombonantoka, nanazavana ny mazava-dehibe ny fitrosana na tsy ny valandresaka narahana ady hevitra no tanterainy teo anivon'ny CCOC teny Antaninarenina androany. Miato avokoa kosa ny fandoavam-bola rehetra eo anivon'ny trésor public. Ankoatra ny karama mandra-panendry ny talen'ny trésor public vaovao araka ny vototra tao anatin'ny tatitra ny filan-kevitry ministra Omaly Miantarandrianay. Foana ny didim-panjakana tamin'ny 12 Desambra 2024 izay nanendry ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola na ny DGT. Io no isan'ny nisongadina tamin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Araka io, miato ny fandoavam-bola rehetra eo anivon'ny trésor public ankoatra ny karama mandra-panendry ny talen'ny trésor public vaovao.
Ankoatra izay nankatoavina nandritry ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ireo teboka maromaro mikasika ny gouvernoura. Isan'izany ny fanomezana andraikitra ny gouvernoura amin'ny famaritana sy ny fanatanterana ireo asa izay mifandray amin'ny fampandrosoana ny faritra, mandray anjara amin'ny fanarahana ny fanatanterana ireo projet d'investissement public sy ireo politika ara-toekarena sosialy anatin'ny politika ankapobeny fanjakana. Kasika ireo asa fampandrosoana ataon'ny faritra sy ireo asa lehibe ankinin'ny gouvernemanta amin'ny gouvernoura dia miara-miasa amin'izy ireo sampandraharam-panjakana na ireo service déconcentré de l'État. Etsekilan'izay mikasika ny fangatana fangatoavana ny fampitomboana ny vola ampiasain'ny autorité sanitaire halieutique. Mikasika ny sehatry ny jona io, nambara fa apetraka ny komity vonjimaika hitadiavana vahaolana mba andraisana fepetrana tsarana ny fomba fiasa. Mitaky ny andraisan'ny fanjakana fanapa-kevitra entitra momba ny fitrandrana terrara izay kasain'ny orinasa RREM any amin'ny distrika any Ambanja ny fiarahamonim-pirenena. Hatreto tsy hainoana feony fanjakana io na saina. Eritaonao mahery aty aorian'ny fiorana teo amin'ny tompona andraikitra avy amin'ny fanjakana Foibe ny fiarahamonim-pirenena piaro ny tontolo iainana sy ny zon'olombelona. Ny solotenan'ireo vahoaka eny fotony ary ireo mpiantsehatra eo amin'ny fizahantany eo amin'ny distrikany Nosbe tsy mbola nivoaka ny fanapa-kevitry ny fanjakana momba ny fitrandrana terrara ka sain'ny orinasa Renovare RF Malagasy tanterahana ao amin'ny distrikany Ambanja. Raha mbola miazoazo ny fanjakana manon ny asany ary manambana ny anao essai pilote ny orinasa ankehitriny hoy ny fiarahamonim-pirenena. Raha ny famakinana zavatra alefan'izy ireo any amin'izany boursa Singapour zany dia manana fikasana izy anao asa andrana izay azahoany zareo an'ity terrara ity marobe dia marobe tsy araka mahasa andrana azy. Ny essai pilote sy ny exploitation izay atao dia mitovy ihany ny fahasimbana izay aterany indrindra moa raha hoe quantité be dia be ohatr'izay no kasain'izy ireo atao amin'izao fotoana iametrahana ny ataoko hoe transition énergétique zao maneran-tany dia marobe zany ny firenena andeha hitady an'ity terrara ity kanefa izy ireo tsy hanao mazava any aminy satria mahafantatra daholo ny rehetra fa tena zavatra manimba tanteraka io dia averina indray hoe nahoana moa Madagasikara no atao sorona amin'izany fitrandrana terrara zany. Raha mbola miady mafy ireo mpiantsehatra eo amin'ny fizahantany ao Nosbe amin'izao fotoana izao manoloana ny fikatona ny sistany tandondoza ihany koa izy ireo manoloana ity fitrandrana ity. Eo ihany koa ireo mpamboly ao amin'ny presqu'île d'Ampasindavo izay isany mamokatra voly fanondrana antaony maro isan-taona velotebiteby ankehitriny manoloana izao ambany ataon'ny orinasa mpitrandraka izao antony anaira ny fiarahamonim-pirenena ny fitondram-panjakana. Taky ny fampitsaharana ny asa fitrandrana ity zany hoe fampitsaharana ny asa andrana ny essai pilote kasain'indray mahatao ary koa fandavana ny fanomezana ny fahazahon-dalana hitrandraka n'ity orinasa ity aokare mba tetikasa fampandrosoana tena miorina amin'ny fampandrosoana lovain-jafy izay efa ambara ny fitondram-panjakana ombienombe toe-karena tompona andraikitra ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy fa tsy hoe tetikasa fampandrosoana andeha nisakitsaka zon'olombelona sy hanimba ny tontolo iainana na dia hoe misy ara ny filana be an'izay terrara izay maneran-tany misy ara ny ataontsika hoe vola be arangaranga manoloana an'izay angamba kosa tsy atakalo ny ain'ny vahoaka malagasy zany zavatra izany. Andrasana araka izany izay ho fanapa-kevitry ny tompona andraikitra vaovao eo anivon'ny ministeran'ny arenakibon-tany eo ihany koa ny ministeran'ny tontolo iainana izay miany ONE na ny Office national pour l'environnement fanontaniana iandrasam-baliny ny hoe raha oviana arina no fanapa-kevitra ho raisin'ny fanjakana momba ity fitrandrana terrara any amin'ny distrika Ambanja ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola ray ampadimin'ny trano fonenana tombanana miorina ao anatin'ireo boribory-tany 5 eto Andrenivohitra no voaisa amin'ny alalan'ny tetikasa fanisana trano 124 hatreto. Manomboka hita soritra ihany koa ny fiovany endriky ny tokantrano malagasy sy ny tao-trano amin'ny ankapobeny. Yves Richard. Mandidina ny 3 alina ny trano fonenana vita fanisana anatin'ireo boribory-tany 5 eto Antananarivo renivohitra hatreto. Natombanana 20 isanjato ny trano miorina ihany aza ny taremarika vonjimaika. Hita soritra ny fiovan'ny endriky ny tokantrano malagasy sy ny toetoetra ny tao-trano amin'ny ankapobeny.
Amin'izao fotoana zany ny fanangonana rehetrarehetra ohatr'izao tena toetra ny tanàna Antananarivo. Tsy maintsy hotratrarina ny fepitoana amin'ny tanany fanisana hoy ny teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra androany. Mpanisa 530 miparitaka manerana ireo boriboritany 5 anaovana ny fanisana. Miantso ny rehetra indray ireo mpanisa araka ny tokony ho izy ihany koa arak'izany ny komuna. Azona ny tota-kevitra sy antotanisa mari-poditra. Tsy fanenjehana olona ny kely changement dia. Tsy hoe andehanao changement dia tany dia navita rehetra navita dia tsy misy an'izany mihitsy manisa fotsiny sy mijery toetrany trano, mijery toetrany tanàna, zay matao. Zay mahatonga hoe mangataka amin'ny Antananarivo azo sarasara satria tsy anenjehana mihitsy. Ary raha misy olona mitady hitan-kevitra hoe ao asiana amandona takaza dia avy toy. Tafiditra anatin'ny tetikasa iarahany komuna Antananarivo renivohitra sy miproduira ny fanatanterahana ny andian'ny faharoa ny fanisana trano 122. Ankoatra ny fanavaozana ny taremarika ampelantanan'ny komuna, ny azona ny totanisa sy antotan-kevitra mari-poditra azo ampiasana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra manoloana ny drafi-panajariana ny tanàna ny tanjona anatin'izay. Solombavaboaka roa no ivahiny ao anatin'ny fandarana Ankitsipora Pitso eto amin'ny Akolo TV dia ny solombavaboaka ny Ndonga Atsimo sy Tsiombe resaka manokana mahakasika ny gouvernemanta vaovao izy ireo sy ny lafiny ara-tsosialy arao ny sobony amin'izany. Mety tsy ilay ministre nanao faute na nanao erreur na tsy nahavita ny asany fa misy olona ao zao mahita an'izany tena manao folaitra mihitsy. Matetika miteny an'izany amin'ny mpanao gazety, miteny an'izany amin'ny olona ary tena mandondom-baravarana hoe hovao ty comportementanao ty fa tsy mety. Misy fiantraikany amin'ny ministre izy io. Ary hisy fiantraikany amin'ny gouvernemanta vaovao zao io raha vao tsy jerentsika. Misy olona any amin'ny service any, amin'ny service régional, any amin'ny district, any amin'ny anany. Olona tena tsy fantatrao ny anatra ve ty olona ty sa mba nitafy ny comportement, ny éthique, amin'ny déontologie amin'ity zavatra ataony ty. Tena mahavaky fo mihitsy ny mijery azy. Enao mba te hiasa, tsy maharaka ny accélération-nay, tsy maharaka ny accélération ny président, tratra oriana izy, de simbany ao miasa. De somary naherihery zany le resaka nivoaka. Ataoko hoe tsy nasika fa direct be zany. De ozy le membre ny gouvernement anankiroa rehefa vita le izy tokony mba ho pasopasohanao ihany ny filoham-pirenena. De ozy aho hoe reto zany hoa efa zatra mampasoka ny filoham-pirenena de miteny fotsiny any ambadika any hoe efa mety io président milamina io na de efa andohalika ny ranombary de mbola milamina foana io monsieur le président. Tsy mahasahy miteny zava-misy marina hahafahan'le filoham-pirenena sy ny membre ny lehibe ny gouvernemanta hanitsy rehefa hoe tsy misy zavatra tsy mety ande ty monsieur le président. De somary naherihery zany le resaka nivoaka. Ataoko hoe tsy nasika fa direct be zany. De ozy le membre ny gouvernement anankiroa rehefa vita le izy tokony mba ho pasopasohanao ihany ny filoham-pirenena. De ozy aho hoe reto zany hoa efa zatra mampasoka ny filoham-pirenena de miteny fotsiny any ambadika any hoe efa mety io président milamina io na de efa andohalika ny ranombary de mbola milamina foana io monsieur le président. Tsy mahasahy miteny zava-misy marina hahafahan'le filoham-pirenena sy ny membre ny lehibe ny gouvernemanta hanitsy rehefa hoe tsy misy zavatra tsy mety ande ty monsieur le président. Inona ny vahaolana misy manolo bato mafana zany ve zany ny filoham-pirenena iaraha mahitane zany iaraha mahitane zany inona moa ny fangamo raha miremarke tsara tsika matetika ny filoham-pirenena no mijoro lasa manao ohatrany hoe manao intervention ny dégâts efa ataon'le sasany zany lasa izy no misehosehatra. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray isika dia araka ny antotana isan'ny voaka tamin'ity androany ity mahakasika ny fivoarany valaretina Covid-19 eto Madagasikara tsy nisy ny ainana foy efatra ny tranga vaovao ary 9 kosa ireo sitrana asomantsara. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrano dia mahery ny 80% no fitombony oma miadana aty amin'ny firenena mahantra toy ny Madagasikara hatramin'ny taona 2020 araka ny tombana izay nataon'ny OMS.
tafiditra anatin'ny firenena mety ahitana tana olona voa no mamiadana be indrindra maneran-tany Madagasikara hatramin'ny taona 2024 raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana. Araka ny fikarohana nataon'ny sampandraraha iraisan'ny pirenena momba ny fahasalamana. Manamafy izany ihany koa ny tarehimarika avy amin'ny sampandraraha isan'ny tokony misahana ny homamiadana. Tonga misa nomeny ilay sampandraraha ngamba no afaka horesahana hoe raha ataony vinavina dia hamoany amin'ny 20,000 eo ny tranga vaovaona homamiadana vina vinainy eto Madagasikara. Raha ny hita any amin'ireo sampandraraha fandray an-tanana ny homamiadana, izany hoe centre de cancérologie, dia miovaova eo anelanelan'ny 200 hatramin'ny 700 isa-taona eo no raisiny ireo voatoro. Ankoatran'ireo izay tsy voatoro izay mitaritaka manerana ny nosy izay. Isan'ny takiana araka izany fisorohana mialoha indrindra ny fanaovana fitiliana tsy ananosatrotra ny fitsaboana. Hoy teo anivony Arôme. Ity faran'izay sehatra hivondronan'ireo manam-pahaizana amin'ny fandraisana an-tanana ny homamiadana eto Madagasikara. Maro ihany koa ny fepetra tsotra azo isorohana ny areti-mandoza. Ny fanaovana fanatanjahantena, ny fialana ny fifohana sigara ary ny fanenana araka izay tena kely indrindra ny fisotroana tao, ny tsy fandehanana eny amin'ny tanàna, izany hoe ny fiarovana amin'ny taratry ny amba ilay rayon ultraviolet ary indrindra ny fanaovana fanatanjahantena. Ireo zany ny atao hoe fisorohana izay efa voarina. Mateti-pitranga raha ny eto Madagasikara ny homamiadan'ny vozon'ny tranon-jaza sonono. Isan'ny anaovana fanentanana manokana araka izany ny vehivavy iroso amin'ny fitiliana ahafantarana ny toe-batana ankapobeny. Tonga fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny projet miary eo ihany koa ny vaovaon'ny finoana dia ny finoana kristiana izany sy ny finoana asilamo rehefa avy eo ary. Réussis ta rentrée avec BIC. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec BIC! Wawa Production est tellement vous présente Festival Somoro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Nosibé. Au programme, carnaval dans la ville de Nosibé, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, courses lac, football, marathon, mourengi, élection Miss et Mister Somoro. Spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Deizo, Zanjamedi, Rijad, Jalto, Jorshai, Rutsuvula, Zangarata, Bastalayon, Mad Max, Ambunjuna, Big MG, Stéphanie, Ulmazava, Mille Clément, Goulam, Inosibi et Wawa. Et cette année, Summer Time à la plage Madrukel et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor Mvula et THB. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Entre nos fous rires et nos moments de complicité, nous trouvons toujours le moyen de s'amuser. Pour
que chaque plat préparé soit spécial, nous avons choisi des spaghettis de qualité supérieure, faits à base de semoule de blé naturel, sans oublier sa délicieuse sauce tomate facile à préparer. Avec les spaghettis et la sauce tomate spéciale, chaque plat est unique. Vous aussi, découvrez la saveur incontournable des spaghettis et de la sauce tomate spéciale. Disponible dans vos points de vente habituels. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. mandray indray ny sampana fampalalam-bavao amin'ny ity alina ity mirahalahy zay mandray ny vahintsika amin'ny ity androany ity miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'izany ary omeko aza avy hatrany fitenenana. Andriamatoa manandafy mahery lanto anao zay anisan'ny mpandinika politika sy mpanaraka akaiky ny raharam-pirenena to Madagasikara. Ohatratra nahoana mety fahitanao an'ity gouvernementa vaovao zay nitafajoro tamin'ny 12 ny volana aogositra lasa teo ity. Inona no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ity gouvernementa zay hiasa mafy ato anatin'ity roa taona farany zay hiasan'ny filoham-pirenena mialohan'ny taona 13 sy 10 ity. Miaraba ampijeren'olo TV dia miaraba namanakolo namana Florian. Ny tena fahitako azy zany dia tena mafimafy les conjonctures misy amin'izao fotoana zao. Ny tena andrasan'ny olona nge dia zavatra mazava be ny resaka vidim-piainana nefa antsika ao anatina marasme économique tena tanteraka mihitsy zao. Analyse mondiale, la conjoncture mondiale, les facteurs exogènes ny tena betsaka fa tsy le endogène. Ny fandehany tena fahatsapako azy aloha. Tena ohatrany désorienté tanteraka ny filoha. Hoe tsy hitantsony angamba an'izay ihany nijerevana le izy satria fampihenjana be le tady. Ao zany ireo mpanambola, ao ny base TGV sy ny ANR, pro ANR sy ny tariny. Ao koa ireo député. Raha ohatra ka tany démocratique tokony mipetraka zany ao anatin'le hoe démocratie, hoe une composition en assemblée no une image farafitra gouvernement. Député anankiray nefa nolaisy ny docteur Raymond. Dia eo zany no zavatra tena mampieritreritra be amin'le izy hoe fa maninona ary président lalana ve izy tsy mahatokony olona antsony ve izy sa maninona amin'izao fotoana zao. Eo no tena mampieritreritra hoe zay marina ve le lalana andehanana makany sa mbola izy deuxième remaniement satria hitako tena sarotra be raha izao zavatra zao noentina andeha anaovana ny propagande. Marina hoe teo Pierre Holder zay azo atao hoe anisan'ny symbole de base base TGV fa ampy ve zay icréer le élan ahatongavana any amin'ny 2023 ahoana koa par rapport amin'reto parti allié reto ohatrany hoe ny MMM zao ny betsaka zany le frustration mipoitra ao anatin'le izy fa na izany nato zany moa zany dia naraka ny any ny fampantrona firenena tanjona ka miaraba ny ministre tonga dia bonne chance tsy hitako hoe inona moa zany fa amiko aloha izy tena sarotra ve le configuration am'izany. Midika ve zany fa mety hoe isy tsy fitovian-kevitra ve zany ny ao anatin'ny kambana anatin'ny gouvernementa manoloana ny toetra misy amin'izao fotoana satria maro ireny ireo ministre nahazo ataontsika hoe na nisy fanakianana vitsivitsy amin'izao efatr'andro 10 andro aty aoriana zao. Le fianakianana vitsivitsy aloha ny ankabeazany dia avy ao anatiny ihany ny tsy lavitra. Fa izy aloha dia zay tena fampihenjana na ny ao samy ao anatiny ary tena hitako mihitsy hoe tena sarotra le cohabitation. Fa dia tsy haiko eto zany tsika nijery ny fandehany fa araka ny teniko hatrany am-boalohany raha ny hevitro manokana tsy ateza composition raha hita tsy dia ateza satria milaza hoe ratsy daholo ministre tena miendrika eo fa fampihenjana le izy fampihenjana be le tady.
mahakasika ny social-mbahoaka indraiky koa satria izay nisany nampikaikaika ny vahoaka malagasy tamin'ny gouvernement teo aloha satria fisonotra daholo ny vidim-piainana mety hanana vahaolana amin'izay fisonotra ny vidim-piainana eve zany ty gouvernement vao zay natsanga ty satria izay no anisany hoe itsarany vahoaka malagasy voalohany ity gouvernement ity. Momba ny resaka vidim-piainana aloha dia araka ny teneniko teo zany atsika miaina marasy l'économique tena hoe global mondial mihitsy le zavatra. Raha izy ohatra zao ny ministre Mikato izy hoe vide vanille tsy izy nge mampiakatra sy mampidina vide vanille fa araka comportement du marché no mahatonga ny zavatra io. Ny amin'ny vary tsy ny ministre commerce nge no mampiakatra na mpapidina vidina vary miréguler ny azo natao hoe par rapport amin'ny importation ahoana ny exportation ary rehefa hoe midina zany le demande dia arakarak'izay koa le izy mety hitarika tendance haussière ka izay zavatra zay satria na aka ministre intérieur tsika tonga indray moa zany zao ministre Edgar Zafrava ka nahaka ministre Ovananarivo ary ministre io raha tsy mety zany le ary amin'ny tendance globale ny ataontsika hoe ny marché mondial raha misolotsika zany dia tena mbola sahirakirana ahoana nefany inona stratégie politique sy stratégie économique ahafahana miaro an'izay zavatra zay mba tsy taka loatra ny vahoaka izy ary eo dia mandiso raha ny hevitro manokana tsy mitovy hevitra amin'ny front république dia moa zany dia hoe interventionnisme dia hoe hiditra ny SPM nanao intervention amin'ny marché tsy mety io zavatra io efa nataontsika io tamin'ny 1980 ary tamin'ireny ny labary be ny olona dia amin'izao fotoana zao hiverina indray zany amin'izay zavatra zay andeha hoe anao annonce izy hoe anamatra 500 000 tonnes 5 000 nefa tonga ny akoto 5 000 mety 5 000 indray fa voir tsy fenon'le cap mihitsy zany tsy mifeno mihitsy zany le manque gagné na 200 000 tonnes na 250 000 tonnes zay tsy ampifikariny mpamboly malagasy dia izay zavatra iteraka tendance haussière ka mila mitandrina be amin'ny zavatra io. Zay mahakasika ny fananao hetsika fanadiovana ny rocade arivo ny avy eo anivon'ny commune Ambomanga Kely sy ny DASP noho ny fisian'ny lotsy fangalarana ireo vy mipetraka amin'ny sisin-dalana ny arabe moa no antony anaovana izay hetsika izay nambinina velorson. Taorina ny noty ny voaka ho fanajana ny fotodrafitrasa apetraka ny fanaranana ny convention eo amin'ireo commune telo voakasika ahafana manaja sy miaro ny rocade arivo ho fotodrafitrasa maharitra. Androany nanatanteraka hetsika fanadiovana ny avy any anivy ny commune Ambomanga Kely sy ny DASP na ny direction des affaires sociales et politiques eo anivy ny fiadidinan'ny république. Androany nampisehoana amin'ny vahoaka mihitsy tokony atao zao dia misy ny tsy maintsy andiovana dia matetika asa tana maro ataonao anatin'ny commune Ambomanga Kely miaraka amin'ny tany dia fiaraha-miasa koa akaiky miaraka amin'ny gendarmerie sy police nationale mampianatra ny olona izay mampiasa ny rocade io hoe tokony serré à droite tokony tsy andana bisikileta na moto anatin'ny lalana. Ny fahatsapan-tenany tsirairay no zava-dehibe ho fanajana ny fotodrafitrasa lehibe tahaka izao indrindra fa ny fanajana ny fahadiovana. Hita tereto fa tena maloto le izy ao anatin'izay ka mila fikarakarana izay no nanosika ny asa sosialy izay tarihan'ny madame Lira na Rajona izay lehibe anay zany aniraka anay hitondra ny fanatriana ho an'ny fitanàna moa zany indrindrindra ho an'ny vahoaka ihany koa. Mahery ny 520 ireo mponina izay voakasika mipetraka manodidina amin'ny ity lalana ity nandray anjara tamin'ny fanadiovana teto amin'ny rocade arivo ny maraina teo. Nohararaotin'izy ireo ihany koa nanentana ireo mpandeha tongotra hanaraka ny lamina napetraka amin'izay fandehanana tongotra izay. Amafisina kosa ny fidinana ifotony ataon'ireo mpitandro ny filaminana izay no isan'ny songadana nandritra fivorinana ataon'ireo tompona ndraikitra lehibe eo anivon'ny tafika malagasy teny amin'ny CCI Vato tamin'ity androany ity ny alalana efson.
iroso avy hatrany amin'ny fanatanterahana eny Akanja ho fampiarana ny paikady napetraky ny miaramila ho ny ministry ny fiarovam-pirenena indrindra amin'izao hafanitsina ny rafitra eo anivon'ny tafika malagasy izao. Androany no nanao fivoriana lehibe teny amin'ny CCI Vato ireo tompon'andraikitra lehibe eo anivon'ny tafika malagasy anazavana ireo teboka samihafa izay mila ajerena hanatsarana ny tafika malagasy. Mbola maro ny zavatra mila avaozana ao ihany koa ny efa napetraka ka atsaraina. Iasandalo dia efa mantratra ny azo lazaina hoe ny tanjona ngezabe dia ny fampianana azy ireo. Karefa dia mbola misy ihany ny asandalo amina toerana sasasasany indrindra amin'ny faritra andrefan'ny nosy iny izay mbola tsy maintsy ijerevana vahaolana satria ny asandalo nge ny alatromby nge resaka mifandray amina fitadiavam-bola ary fitadiavam-bola amin'ny fomba maloto ka izany tsy hoe nitafika malagasy rery akory fa ny raisa mangaiky ny firenena rehetra dia miara-misalaha amin'izany ady amin'ny asandalo indrindra fa amin'ny alatromby zany izay ataontsika izay tondrana ny ezaka rehetrarehetra ahafahantsika manafoana zany asa mamohatra zany. Efa nahitana fiovana ny asandalo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy amin'izao saingy tsy mijanona eo ihany nefa izany fa tsy maintsy arovana ny vahoaka sy ny fananany indrindra amin'ireo faritra izay mbola mianjady izany. Anisan'izany ohatra voandraisina atao amin'ny filakevitry ny ministra Omaly ny fametrahantsika indray ireo brigade d'infanterie misy avalo izy ireo ary misy brigade spécialisé d'appui spécialisé anankiray izay amondronana indray ireo régiment taloha satria amin'ny ankehitrinsika dia efa mameno ny hoe tableau d'effectif et de dotation dia mba manana réservoir de force ireo zone de défense et de sécurité foro izay efa napetraka avoaingana vao natolotra n'Andriamatoa Prime Ministre tamin'ny taona ty ny stratégie de sécurité maritime ary araky ny ten'Andriamatoa Prime Ministre tao dia miroso anatin'ny fotoana tsy ela asika amin'izany fanatsarana ny fiarovana ny sistantsika zany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny tafika an-dranomasina. Nampitain'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta tamin'ny antso atarby ny teboka tsy maintsy ijerena akaiky ka nambarany nandritra izany fa gouvernement d'action no ilaina fa tsy gouvernement technique ka mila amafisina ny fidinana eny fotony. Mitokosa ny ezaka ho fampananana asa ireo olona manana fahasembanana izay arana mitetika asa amiary sy ireo mpiara-miombonantoka. Androany nisy ny atrikasa ny arana tamin'ireo tompon'andraikitra eo amin'ny orinasa tsy miankina. Io ny nasaina. Ho fanatratrarana ny tanjona fizakantena-n'ireo olona manana fahasembanana amin'ny alalan'ny fanofanana arakasa sy fampisotrahana asa izay tanterahany tetikasa miary projet 4029 izay iarahan'ny CBM sy ny CNFPPSH miantsehatra eo ambany fehin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa nisy tamin'ity androany ity ny fampifondronana ireo mpandrarà avy amin'ny sehatra tsy miankana ny mpanabe sy mpampiofana ireo olona manana fahasembanana ary ny ministera PIA izay nitanterahana teny Analakely. Ny tanjona amin'ity asandroany ity dia ny projet miaro moa zany dia hoe fampananana asa ny olona manana fahasembanana no tanjona izay indrindra no anaovana le atelier d'échange androany ahafahana zany ny resaka amin'ireo mpandrarà sy mpiara-miombonantoka isan-karazany ahafahan'ireo olona manana fahasembanan'ireo misitraka asa rehefa vita ny fanofanana izay ataony. Raha amin'ity tetikasa ity izay tetikasa nanomboka tamin'ity taona ity moa zany ary farana amin'ny 2023 dia eo amin'ny 500 eo zany ny olona manana fahasembanana nokasaina hisehatra asa na io eny anivon'ny orinasa na manao asa tena. Na eo aza ny ezaka avy amin'ny sehatra tsy miankina maro samihafa ho sarotra ny fampanajana ny zon'ny olona manana fahasembanana raha tsy eo ny fahavonona ny fitondram-panjakana hoy ny nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny tetikasa miary. Anjaran'ny fanjakana ny mampanaja ny zon'ny olona manana fahasembanana. Izany hoe tokony tsy hamoaka fepetra na hamoaka lalàna ny fanjakana izay fampisy fanaovakavahana ny olona manana fahasembanana. Ary ohatra ka misy izay lalàna izay ary misy ilay izy dia
tokony ho fanafanjakana izay lalàna na fipetra manavakavaka ny olona manana fahasemana izay. Ny fidirana ny amin'ny enamma dia mitaky à l'épreuve éliminatoire nama filaza azy ny activité l'éducation physique et sportive. Dia fantatsika tsara fa ny olona manana fahasemana dia sarotra ho azy ny anatanteraka an'izay épreuve d'éducation physique et sportive zay. Amin'ny fahataperany tetika asa tsy ho vesatra sy sakana ho an'ny fampandrosoana intsony ireo olona manana fahasembanana ho ny tompona andraikitra. Tanjona izay lavitrezaka raha ny taremarika no jerena satria ny ray isan-jaton'ny olona manana fahasembanana izay tokony hianatra ihany no mbola misitraka izany ankehitriny ary ny aotra faingo 620 isan-jaton'ny olona manana fahasembanana afaka miasa no tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa. Antony tokony iarahany rehetra misalaha. Iverenantsika mahakasika ny passation eny anivon'ny ministera eny dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny ministra lefitra vaovao eny anivon'ny tontolo iainana ny maraina teo. Raha ny nambarany efa nidina 2 alina ariary ny vidiny arina fandrehitra eto amintsika. Nambinana velorso. Jery todika ny lasa ibanjina ny hoavy eo anivon'ny fikajiana ny tontolo iainana. Io no nanombona ny dinika natao nandritra ny fametrana ny ministra lefitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy teto Ambatobe ny maraina teo. Maniry ny filoham-pirenena mbola ho aingam-pandeha noho izao ny ministera amin'izay ilay fandrakofana ny ala manerana ny Madagasikara izay ka izay ny tena andrasana amin'ny ramatoa ministra lefitra dia ny hidina ifotony andehany amin'ny distrika rehetra hatramin'ireny distrika adin'ny olona matetika ireny ny any Akora, ny any Ivohibe, ny any amin'ny distrika maro manerana Madagasikara izay na tsy ary tena ho Kambody dia ho ampiakarina izany izay hafanganam-pandeha zay. Ankilany nanome toky ihany koa ny ministra lefitra fa efa nisy ny fitadiavam-baolana ary efa nidina ho 2 alina ariary ny vidina arina fandrehitra izay nidangana ary nahatratra hatrany amin'ny 5 alina ariary. Fa misy alternative tokony ho tadiavina ary efa eto ngamba ny teknisiana ny forêt efa nandray mesure momba an'izay efa midina tokoa ny charbon amin'izao fotoana izao tsika miteny izao efa 100 000 francs ny gony. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny bureau fisany teto nanisana ny ministra lefitra na ny ministra lefitra misana ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy izay isana ny ala eto Madagasikara. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy tokony atao fitaterana eto andrenivohitra ny moto. Maro ihany koa ny fatiantoka teraka izany amin'ireo taxiville omaly nanao fanambarana ny comité stratégique du secteur taxi eto andrenivohitra. Fanadiny ny alarana efso. Na eo aza ny ezaka efa nataony ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny ady amin'ny famongorana ireo taxi moto tsy ara-dalàna. Efa tsy mora ny manala ireo taxi moto amin'izao fotoana. Mitarena manoloana ny fiantraikany izany amin'ny asan'izy ireo mpitondra taxiville. Tsy fanarahan-dalàna no ataon'ireo taxi moto raha ny fanazavana ary mamono ny sy ampiarina ara-dalàna. Hiditra amin'ny tsy ara-dalàna tsika dia ohatra taxi mandoa hetra dia ny taxi moto nefa tsy mandoa ninina na ny taxi na ny hetra na ny visite na ny assurance zany lafo dia ny taxi tsy mandoa taxi moto tsy mandoa ninina dia matiantoka ilay taxi mandoa hetra mo tsisy fampandrosoana andeha eto raha ohatra ka samy tsy andoha hetra daholo ny rehetrarehetra. Indrindra aloha tsy hoe fanenjehana na tsy fitiavana azy fa ny tanàna dia efa niteny mihitsiny fa hoe ampanara-penitra ny lamina misy eto amin'ny renivohitry ny Madagasikara ka tokony tafiditra ao anatin'izay mihitsiny izay lamina apetrah'izay tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny fitaterana ao anatin'ny hoe renivohitry Madagasikara ny hoe capital de Madagasikara izany hoe fitaterana amin'ny moto. Ny afaratsika lasa fitaterana eto Antananarivo koa ny bisikileta. Frenay raha kosa tokony entina 50 000 zao vetaka zareo 25 000 ataka kosa dia aveo koa zala ohatran'ny to zao dia taxi moto zao tony mihainohaino ety to akaikina taxi ihany izy miandry satria izy tsy mahazo izy raha voalavitra ny taxi azonao reny izy zana mihitsy le mandeha anazy fa iny ataona atao ila tsy maintsy satria zala le prix-na taxi zany. Omaly hinonanao fanambarana ny CSST na ny comité stratégique du secteur taxi eto Antananarivo renivohitra. Ireo solitena ny taxiville manoloana ny zavatra mianjady amin'izy ireo ankehitriny amin'ny fanimbana ny asan'izy ireo indrindra amin'ny fiasan'ny taxi moto tsy ara-dalàna. Hatreto voarara ary tsy mbola nahazo alalana ara-dalàna ny fanaovana ny taxi moto eto Antananarivo renivohitra.
tontolo ny finoana kosa indray dia taorianany synode lehibe fa 7 izay nitanterahana tany Sambava ny 1 hatramin'ny 18 ny volana aogositra teo. Voafidy ireo mpikambana andrafitra ny Brony Foibeny FJKM. Mbola voafidy ho filoha ny mpitandrina Iroko Andriamazo Ami, voafidy ho filoha mpanampy ny mpitandrina Andrimampianina Azaka ary filoha mpanampy laika Razara Soa Timothy. Izay hatrany dia ankalazaina androany Ashura manamarika ny fahatsiarovana ny martyra Imam Hussein ho an'ireo mpino Silamo Shiita. Kaito Andriatsilavo. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Isan'ny taona ny andro 10 ny volana Muharram, izany hoe manodidina ny 70 andro aorian'ny volana Ramadan no mankalaza ny Ashura, manamarika ny fahatsiarovana ny martyra Imam Hussein na ireo mpino Silamo Shiita. Ny arivany Alarobia 20 Aogositra hatramin'ny arivany 20 Aogositra no ankalazana izany. Amin'ny ity taona 2024 ity, ary isan'ny nankalaza izany ireo mpino Silamo eto Madagasikara. Fitoam-bavaka noraisana no nanamariana izany. Manao fiderana, mideran'Andriamanitra misy fitoam-bavaka atao ao, dia ao anatin'izay zany mangataka fitahiana ho an'ireo izay manantatra ny fahamarinana sy ny zon'olombelona. Ary mangataka an'Andriamanitra koa mba hanampatanana sy hanafay zany izy ny joro hiaro ny rehetrarehetra izay hiaran'ny lena sy voagetsy. Raha ny tantara natao fahirany teo amoron'ny renirano ny Firaty Imam Hussein sy ireo mpiaradia aminy, ka novonoina natao martyra afaka 10 andro. Miavaka araka izany ny fankalazana ny Ashura ho an'ireo mpino Silamo. Satria moa io fahoriana sy fahavoazana io, hafa ny fankalazana ny zavatra hafaliana, hafa ny fankalazana ny alahelo. Dia manao fianamiana mainty na maneho amin'ny endrika fisaonana zany ny mpino sy ny pomba ny fahamarinana, pomba ny rariny, mpiaro ny zon'olombelona, mpiaro ny zon'vehivavy, mpiaro ny zon'ny ankizy, mpiahy ny tanora tsy anasa sy ny tahakan'izay, manao sy miseho amin'ny endrika fisaonana. Ary malaza mahafantatra ny gandia angambantsika io mpitaritolona sy révolutionnaire lehibe indianina io, izay filôzofy lehibe. Izy miteny hoe ny anarana ny rehetrarehetra nataondreo izy avy amin'ny Imam Hussein, fa izy tena mpanavitra ny fahamarinana sy ny zon'olombelona. Tahaka ny finoana rehetra ihany, andrasana ny fahatsiarovan'ny mpino tsirairay avy ny mahazava-dehibe ny fifanajana, ny firaisan-kina, ny fifankatiavana, ary indrindra ny fisian'ny fiainana any ankoatra. Teto amin'ny kianja Maki no nanatanterahanyreto mpino Silamo ny Ashura androany ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, raha toa ka tsy afaka nanatanteraka izany miaraka izy ireo ny taona lasa no ny fisian'ny fihibohana. Vaovao any ivelany kosa indray dia ately farafahakeliny maty ampolony naratra mafy io no antotanisa atreto voaray makasika ny fihetsikatsehana nataon'ireo mponina androany tany Kaboul manohitra ny fitondrana Taliban any toeran'ny fanadina. Des tirs de sommation pour... Nisesisy ny tifitra tao Afghanistan, efatrandro taorian'ny fahazahoan'ireo Taliban ny fitantanana. Antony mponina maro no nanantotosa fihetsikatsehana manohitra ny fitondran'ireo Taliban. Raha nitatitra vonjimaika maherin'ny 3 no namoy ny ainy ary 10 no naratra nandritry ny hetsika androany tao Jalalabad. Ny foko dia an'ity sainam-pirenena ity tsy avelanay mihitsy ity saina ity. Afaka vononareo zahay fa tsy maninona fa izay dia tsy anaiky mihitsy. Etsy ankilany any Kaboul toy ny famehezana ny mponina 420 ora amin'ny 420 ora ny fiambenana ataondreo mpitandro ny filaminana. Eny amin'ny fakana viza miamitombo ny filaharana manoloana ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao, nambaran'ireo mpandinika ny raharaham-pirenena any an-toerana fa tokony hisy ny firesahan'ny vondrona Europeanina amin'ireo Taliban. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity, ankasitrahanao nanaraka izany soafa tsara daholo.
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.